fifanana no anjarantsika eto ary marina fa mpisolo-toerana moa zany zay satria sy tonga ny tompon'anjara ny loahevitra zay fampizarantsika raha tsaraina kokoa izay volaza amin'ny fandaharana dia ny hoe ny fiaina ny fifoazana ny rafitry ny fiangonana io no loahevitra izay fampizarantsika fohy eto ny fiaina ny fifoazana ny rafitry ny fiangonana misy andiny soatra masina anankitelo reto hanorenantsika izany fiofanana izany ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa ny toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo tapany voalohany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo tapany voalohany amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ary ny fahatelo farany dia ny Efesiana toko faefatra ny andininy voalohany ihany. Efesiana toko faefatra ny andininy voalohany averitsika indray mandeha. Korintiana faharoa toko fahadimy andininy fito ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo ny andininy telo amby telopolo tapany voalohany ary ny Efesiana toko faefatra ny andininy voalohany. Dia ovakitsika misesy amin'ny anaran'i Jesosy ireo tenin'Andriamanitra ireo. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa Andriamanitra sy tompony fikotranana fa tompony fiadanana. Ary ny Efesiana toko faefatra ny andininy voalohany ary noho izany izaho mpifatotra nareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay miantsoana anareo. Amen. Eo tenin'Andriamanitra ireo no hanorenantsika amin'izao tinitiniky izao miavaka. Ny fiaina ny fifoazana ny rafitry ny fiangonana. Tsara ihany ny anamafisantsika hatrany ny amin'izay tondroina ny amin'ny hoe fifoazana satria be dia be ny famaritana izay mety hoefa noenesika ny amin'izany isa-marina moa ny fifoazana. Raha nanaraka tsara ny famelabelana izay natao Ray aman-dreny tamin'ny toranandro teo isika, izany ahatsiara ny famaritana tsara indrindra natao ny Ray aman-dreny dadatoran'ny zany ny amin'izany maha-fifoazana ny fifoazana izany. Ahoana ho izy? Ny fifoazana dia fialana amin'ny torimaso nandiana ela ka manantona inantoy sy mandray ny mazava. Ny fifoazana dia fialana amin'ny torimaso nandiana ela ka manantona sy mandray ny mazava. Izany hoe ny fifoazana dia olona mifindra toerana, niaraka amin'ny toerana anankiray misy azy teo aloha ka mifindra sy mandray toerana vaovao izay mifanao atsimo sy avara tamin'ny toerana misy azy teo aloha. Izany hoe tao ny torimaso-panahy, torimaso nandiana ela izay manambara ny fahamezinana tsy dia rehetra momba azy
ka nafindra nalaina avy amin'izany ho amin'ny mazava na avy ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Raha lazaitsika amin'ny fomba hafa dia izao, ny fifoazana dia olona miaina amin'ny fanekeny batisa, mino an'Andriamanitra, raisy zanaka fanahy masina, sady mandà ny devoly sy ny asa rehetra ary ny fombany rehetra. Ahitsy arak'izany ny fahatrokefiny sasatra izay milaza fa atokony olombitsy ao amin'ny fiangonana ny fifoazana. Diso izany. Fa raha lazaina dia ny fiangonana ny fifoazana. Fa ny mampalahelo mbola misy lesona, mbola misy matory ny sasany. Satria nandray ny fanavotana avy amin'ny Kristy, nateraka teo am-batisa, nandray ny hery filazantsara tonga amin'ny vaovao. Zay lazainy Paoly dia hoe raha misy olona amin'ny Kristy io izy dia vaovao izy, satria efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo, tsy manaraky ela intsony izay momba ny lasa rehetra. Io toteny tamin'ny araviny asa. Jamba teo taloha fa mahiratra amin'izao. Mahiratra ny zanaky ny fifoazana satria niaraka amin'ny toromaso nandena ela ka nanantona sy nandray ny mazava. Ary izany toerana efa namindrana izany no hitaomana antsika hiaina ny rafitsy ny fiangonana. Na hoe amilaina ny hiaina ny rafitsy ny fiangonana. Milohany amanetsika izany dia ho resatsika fotsy ny contexte misy tamin'ny Korintho, ka nahatonga ny Paoly hitondra fananara araka izay volaza tamin'izay fampirofakitsika teo, dia ny Korintiana voalohany toko 7:20, ny 5:30 hoe Andriamanitra sy tompony fitotranana fa tompony fiadanana. Nisedra olona raniavina ny fiangonana tany Korinto. Ary be dia be ny olana izay nisy tamin'izany fiangonana izany, fa anankiray amin'izany ny tsy fahaizana ny feny reo fanomezam-pahasoavana samihafa natombotra Andriamanitra ny fiangonana tany Korinto. Reo fanomezam-pahasoavana izay nokenden'Andriamanitra hampasoana ny fiangonana iray, nozary nampisolana, satria nahoana samy nanao izay saim-patany ny maro. Ka samy nanindahindany azy, manana fanomezam-pahasoavana nasika nanindahindany azy, ny manana fanomezam-pahasoavana hiteny tsy fantatra nanindahindany azy, nanana fanomezam-pahasoavana aminazy nanindahindany azy, sy ny sisa. Azany indrindra no antony fananara izay nataony Paoly hoe tsy tompony fikotranan'Andriamanitra, tsy tompony fikorotanan'Andriamanitra, fa tompony fiadanana, tompony filaminana. Izany dia mitaona antsika fa mila rindran-damina ny zava-panompoana tanterahintsika eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fampandrosoana ny asa fifoazana. Io no resaka rafitra izay resarina eto. Singa anankiray ao anatin'ny lalam-panorenana ny rafitra. Ka ny zanaky ny fiangonana, ny zanaky ny fifoazana dia ilaina hiaina izany mba ho mendrika ny fiantsoana azy ny fiainany izay rehetra taony. Raha manao fampahataivana fo isika dia inona avy ireo rafitra na ny ampalatonga-pitondrana misy eo amin'ny fiangonantsika raha manomboka indrindra any amin'ny fototra any ambanisika. Inona ny voalohany? Fifanana ity dia mba mandray anjara koa isika toy. Raha resahina ny amin'ny rafitry ny fiangonantsika, ny
ambara tonga mpitorana misy ao am-piangonantsika manomboka any amin'ny fototra indrindra ina ny voalohany ny fiangonana ina manaraka fitambremana manaraka leovana manaraka synodam-paritany maraparanazy synoda lehibe na misehatra nasionaly ao ny profibefelen ao ny KMSN ary ao ny komitiny synoda lehibe reo no rafitra misy eo anivony fiangonantsika iavana ka dia tadidio fa anisany fiasana fitaovana entina mizaha toetra ny fanahy misy ny rafitry ny fiangonana ny tena mpivavana lehibe izao izay tsy manaja ny rafitry ny fiangonana izay manao tsinitsina ny rafitry ny fiangonana tena mampisalasala ny fanahy miasa ho any zay hoe ny soratra masina ny voalohany indrindra izahana toetra ny fanahy manaraka azy ny faneketona amin'ny fiangonana ary manaraka izany ny lalam-panoreny fiangonana anisan'izany ny rafitry ny fiangonana ireo anandreny mpivoazana teto Madagasikara dia samy nandalo fizaham-toetra koa ary zany dia baiko ny soratra masina raha mamaky mijaona voalohany toko faefatra ny kity voalohany sika dia mazava zay na zay mijaona fa hoe izy izao toetra ny fanahy rehetra na avon'Andriamanitra na tsy avon'Andriamanitra izany dia anohana amintsika fa zava-dehibe ny rafitry ny fiangonana na dia olombelona nandafitra sy nanao izany dia natsakaina rehetra reto no rafitra tsipika fampitondrana eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ary zany no mahatonga ho tafiditra ao anatin'ny fangahara ho an'ny mpiomana resaka mahakasika lalam-panorena ny amin'ny fisipiny misy ny amin'ny fisipiny mikaikay mba hamantara isika zanaky ny fipoaza ny amin'izay sikapon'Andriamanitra mipetraka anajana ireo rafitra samihafa izay misy eo anivony fiangonana. Amara-panantsika azy dia resaka lafiny pratika. Misy tranona vitsivitsy resahintsika izay tsy iainantsika ny zanaky ny fipoazana ny rafitry ny fiangonana ka anitsianantsika mba ahafahantsika mitoetra sy mandeha nefa ny fiantsoana atsika. Reto zavatra vitsivitsy reto no resahintsika. Ny isam-pitandremana, ny isam-pileo, eny isa-sinoana koa dia manana fotoam-pividiana araka izay napetraka ireo rafitra misy reny. Raha indray dia misy zanaky ny fipoazana tsy dia raha loatra ny isan-doha volana, isan-telo volana eo amin'ny fitandremana na ny isan-bolana, ny isan-taona eo fileovana sy ny sinodana. Zavatra anankiray mila hitsy izany satria isika zanaky ny fipoazana no modely mpitarika ka noho izany dia mametraka modely eo amin'ny rehetra havisika amin'ny fanatrehana ireo fotoam-pivoriana izay apetraky ny rafitry ireo. Tany aminay taona vitsivitsy lasa zay dia misy zay nabetrika manambelaka tamin'ny fahaotafany zany. Dia tao anatin'io zay kabe io dia misy angonana zanaky ny fipoazana satria sady mpiandry ray mpiandry reny dia zareo angonana vitsivitsy tao mandeha natao tampokamasina tany ambanivohitra ao anatin'ny fotoana izay kabe nasionaly fidiaity. Dia mandray lesona amin'izantsika hoe mpandrisy zanaky ny fipoazana be zany. Zava-misy zany mila ahitsika. Zavatra faharoa dia izao misy mpiandry na misy zanaky ny fipoazana manana olana
ao amin'ny fitandremana misy azy, na ao amin'ny filevana misy azy, dia amin'ny fitandremana hafa, amin'ny filevana hafa izy no miseho mafanafo manao ny asan'Andriamanitra. Tsy mahalala ny ray aman-dreny avy any amin'ny fitandremana sy filevana izay misy azy, tsy mahalala ny ray aman-dreny mpitondra ao amin'ny fitandremana sy filevana izay anafanterana izany asa izany. Mandehana miendrika ny fihitsona amin'ny resaka karatsy mampiandry ho an'ny mpiandry manokana ity dia zava-dehibe ny fananana karatra mampiandry. Mino aho fa tsisy mpiandry tsy afaka karatsy. Zay raha olom-pirenena 80 taona miakatra tsy mahakaratsy tahaka n'ino? Tahaka dahalo tsy manana karatsy. Ka zava-dehibe ny fananana karatra. Tsy ny fananana azy ihany fa atao ina io karatra io? Atao ahoana ny karatra? Soniavina. Isam-bolana sa isam-volana? Isam-taona. Ho marika anehoana ny fahavonanao manatanteraka na izara fanampoana lekenao teo anatin'Andriamanitra sy teo anatin'ny fiangonana. Ny tsy fanaovana sonian'ny karatra dia tena tsy fanazana ny rafitry ny fiangonana. Ary mazava ny fanamarena ao anatin'ny karatra fa ao anatin'ny telo volana voalohany taona no anaovana sonian'ny karatra. Rehefa amin'ny septambra oktobra ianao manao sonian'ny karatra dia tsy mety fa ao anatin'ny telo volana voalohany. Reo rehetra ireo dia mariky ny fanajantsika ny rafitry ny fiangonana. Ny fanazana, ny fanapahan-kevitsy ny rafim-pitondrana rehetra misy eo amin'ny fiangonana dia tena tsy fanazana. Zato isan-jato ny rafitry ny fiangonana. Ny fanapahan-kevitsy ny komity soda lehibe, fanapahan-kevitsy ny KMSL, fanapahan-kevitsy ny komity soda paritany, ny komity filevana, ny KN fifina, ny komity nasional faisana fifoazana ololemana, ny fanapahan-kevitsy komity be fifoazana. Tsy fanazana ireo rehetra ireo tena famoerana ny rafitry ny fiangonana izany ka aoka hiala am'izany ny zanaky ny fifoazana fa tsy tandrify ny zanaky ny fifoazana izany. Ny amaranako azy dia izao, anisany miteraka olana matetika sabahana atao fiangonana luterana malagasy ny resaka famondrana mpanao raharaha mampiasa. Ny famondrana pastora satria nahoana misy antovolona ao fiangonana manangona sonia hiazona ilay pastora ho fanoerana ny fanapahan-kevitsy ny komity soda. Izay ka misinoka rehetra misy an'izany sanganazavatra izany fa tsy lazava misy rehetra. Zavatra mampalahelo afaka dia ty zanaky ny fifoazana miakatra any amin'ny radio parta na radio pirenena atao ny sasany fiasana satria diso mampanafo hanohitra ny fanapahan-kevitsy ny komity soda. Nambo efa naheno izany tsika. Ary tsy mizanona eo amin'ny zapeo radio ihany fa any plateau TV na ny TV Plus na tinsisa. Henatra ho an'ny tiafonany mamitsika Kristy. Ho anao zanaky fifoaza fa diosa. Raha sendra efa tratany izany fotoam-pibebahana misy atao anatatso. Rairay dia zay pastora no teny ampahirezy pastora zay no anjaratsika raha tsy azo azo ny tena namondrana azy ampahirezy izy fa aoka isika tsy iseho ny asan'Andriamanitra amin'ny Jesosy.
eo amin'ny fifiko. Ka dia ny faniriana dia isika rehetra amantana hoe sanandro ny toerana rehefa mametrahana Jesosy. Araka izay nambara amin'ireo tenin'Andriamanitra rehefa isika ireo. Olom-baovao ao amin'ny Kristy rehefa lasa ny zavatra taloha. Ka tsy hoentina iaina ao amin'ny fiaina vaovao intsony izay rehefa lasa rehetra. Fa ao isika andeha miendrika ny fiantsoantsika satria Andriamanitra izay tompontsika tsy tompony fikontsanana fa tompony fisakana. Dia voninahitra Andriamanitra ireny zany ary fahasoavana vahatonganana ho antsika rehetra ny fanontaniana dia afaka be dia be ny pastorateny tonga eto azontsika atonina amin'ny fotoana rehetra anontaniantsika izay manitikitika vavatsika. Saotanao Israely Jesosy tompo noho amin'ny afatrafatra atolotra ao anay amin'ny takarery ity. Miseho anay ho tena zanaky ny filazantsara tokoa eo amin'ny fiainanay rehetra, indrindra toeranay mahatoky amin'ny fanompoananao eo amin'ny heviny fiangonanao. Ny fonanay aminao izay rehetra favitanay sy ny fanaraka ny sitraponao, izay rehetra favitanay nefa iverinay ho zava-poana izany, nefa fanitsakitsahana ny ratsy fiangonana izay efa nitarihanao ny mpanomponao tamin'andrafetana izany rehetra izany. Dia da io izany tompo mba ho tena fanasina sy fahazavana eo amin'izay toerana rehetra ametrahanao anay. Dia da io izay rehetra mbola atao ho voninahitra ao rery ihany. Misaotra tompo. Amen.